Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mizafy. Nefa rehefa iny, nefa lasa olona. Alasinainy talata lavilaka misy masagoty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Panté Taxi be. Sandahana et compagnie. Arahaba. Ya Rahaba. Arahaba yantsa. Arahaba keo. Arahaba fidy. Arahaba Larissa. Arahaba. Vahoaka. Malagasy. Arahaba. Arahaba. Ianao fa naino hoe feo kadradraka. Fa kadradraka koa aloha misy feo e. Maninona ny malagasy no tian'izany feo kadradraka. Misy feo ny kadradraka. Tamin'ny film angamba. Ohatr'izany ny kadradraka rehefa mandeha. Ohatranao mihitsy le izy tena. Tsy mila mitady lavitra. Fa misy feo ve le mandinga izy le manao an'izany? Fa misy feo ve izy? Tokony zala le biologiste reny ny antanina rehefa mba Katsako mahatonga ny olona miteny hoe feo kadradraka. kadradraka. Sa tsika tsy maheno fa rehefa alina be reny manao feo. Tsy ohatran'ny helatra reny ary misy feony. Any aminay tsisy mantsy dia tsy haiko mihitsy. Zany ve? Tena matsambatra ianao. Inona ny fika nataonao? Inona ny fika? Mbola tsy nanenty kadradraka zany. Mba atoroy fikafika zay Larissa amin'izany. Inona ny famanona kadradraka? Kadradraka mantsy raha vovonoana hitsahana sotra izany. Dia miforetaka be sady mbola velona reny. Velona ina mivoaka raha le zavatra io mbola velona izy rehefa avy eo. Zay no fikafika anankiray manaraka torin'ny Larissa manao hoe raha tena maratra be ianao ka tena tsy mety sitrana io fery io dia raiso le fotsifotsy amin'ilay kadradraka reny dia hosory eo dia hitanao tsara Ny izy. antibiotika zany reny. Zany tokony mba fanadihadiana ataony manam-pahaizana fa tsy voa malagasy ny nahita Misy an'izany. ny teny iray mantsy Ny malagasy ny nahita an'izany zavatra hoe izany. somary endasina maina le Indray kadradraka dia rehefa hohanina indray. voan'ny aretina mitondra ny lohateny hoe tétanosy. Fa tsy mbola voazava ara-tsiantifika le izy fa nefa na omby tamin'ny olona rehetra. Ny resaka moa zany maro e. Tena maro le resaka fa le antsoavy moa zany ity zany atao antsoavy mihitsy manjary teny indray le bandry raha zay nefa averina indray le izy. Ny antsoavy foana moa zany satria rehefa mijery ianao vaovao mbola misy ihany ane le tsy vanina manolana e. Eno Ary mbola mitombo indray ry zalahy.
le izy moa zany tsy hoe nitombo zalahy fa mety teo ihany le teo fa noho nandeha am'izay Le fanentanana. sy nitona lakolosy isa-tsokajiny a de mivoaka mivoaka daholo le zareo. izy de ny fanentanana moa zany ho fiantsoana ho anareo député reha raha mbola mananjanaka ihany manananabavy araky liran'ny lola hoe ny vehivavy fanaja iny mafinaritra aniny ireny ekena hoe manambady tsara fa ny anambady ny de anabavy rehefa mananjanaka manananabavy manana reny manana an'zao de mba tohana ihany le de manainga antsika nareo député tsy tsika inona modirako am'zaniko zany tena hoe manaova rangah lalàna anankiray manasazy farak'izay mafy Ary tokony atao aingakaingana ie satria ny mandeha mandeha zay mihitsy tena marina tena hoe de lalàna mbola tsy mivoaka de mandeha de foana. manainga ihany koa ny olona izay ina moa voakasika mivantana am'ireny rehetrarehetra ireny ny olona miady miaraka aminay Sahy mijoro. miady miaraka aminay amin'izy ity manainga antsika rehetrarehetra tsy hoe andao ikivorivory de hidiran'ny mpanao politika ty ady ty tsisy hidirana politika ny any hidirana politika amin'izy ity zany de politika hiady amin'io zavatra io zay sy ny politika miantso ny député sy ny sénateur anao lalàna mikasika an'io fa maizana mafy le 5 taona hatramin'ny 20 taona amiko de 20 taona izy de miverina indray de mahita todosi kely indray izy de miverina indray ny ataony tsy fa le izy tena tokony sazy farak'izay zany ho an'le olona niaran'le izy ane nareo ane reto tena marina za mahafantatra olona tena olona akaiky tsy hoe akaiky ana am'le zavatra n'le fitaizana natao tam'zareo mahafantatra olona fa efa lehibe zareo zao fa tena tsy mety miala ao am'say mihitsy ary lasa miatraika any amin'ny fomba fiesiny sy ny fomba sy ny fiainany andavanandro le zavatra niatra taminy lasa mitokatokana de lasa tsy matokotokony iza de lasa mahamana amin'ny zavatra rehetra de raha ohatra manao fihetsika ohatra zao ohatra hoe miaraka aminy ianao zao ka sendra voasotonao izy ohatra hoe pitarabe zao de sotominao izy tonga izy de mitomany rehefa aveo fa lehibe izy Fa misy trouble psychologique mihitsy zany. de zay ny zavatra tsy takatry le olona manao an'io zavatra rehetra io sy ny manodidina matetika manodidina manabatibaty de manesoeso ny anahy zany fanaingako ny olona mihitsy rehefa misy olona ray niaran'io zavatra io ka mijoro izy vavolombelona ka miteny hoe za niaran'io fa mbola yeso latsa ny mahazo azy Hoe kanaré manao an'izao azonao le izy nefa n'izy 6 taona niaran'le izy de nanao inona izy tamin'izy 6 taona tamin'ny 10 taona na 12 taona ary de nanao inona voateny matetika koa mantsy erika le fanolanana hoe ny lehilahy no manolana vavikely fa mbola tafiditra anaty fanolanana koa nge ny vehivavy manolana zazalahy kely eny efa lehilahy manolana zao bandy kely koa lehilahy manolana bandy kely lehilahy manolana bandy kely aloha no tena voateny matetika fa le vehivavy manolana lehilahy kely matetika mantsy zao fomba fijerin'ny olona ireny lehilahy kapaina tsy hitafiry lehilahy kapaina tsy hitafiry tsy mangiry firy izy rehefa atao an'ireny fa ny boy kely ary vao mainka oh lala fa ny vehivavy izy marary izy de zay ny anton'le izy ny mahatonga le zavatra ohatran'ireny mantsy de ino moa zany ny fanentanana foana ho any rehetrarehetra izay fa voakasika tokony hitovy ihany ny sazo azo ny mpanolana Afaka manantona an'ireny vavikely sy le ny centre efa vavy lenta. mpanolana lahy kely tokony hitovy ihany le centre Misy tokony efa mitovy. tanisaina reny sy nentina tamin'ny vaovao Raha reny zany bakotry. ianao rehefa mahita tranga ohatran'izay satria amin'ireny koa tota efa mandray andraikitra feno an'ireny ankizy ka vola le ireny, fanentanana ao fitsaboana, ataontsika zany la resady hoe fitakarana. ndao iara-iady aminay raka nizanizy io nampanao politika ianao na izy ianao na mpitondra fivavahana ianao ndao iara-iady amin'io zavatra io fiarahamonina sy ny etsetratsetra ka zay ny teneniko alefa barea tafiditra teo avera kotomena tafiditra fa tsisy zavatra re misy zavatra tenenikotomena azao say nambahatosoan'andriamandeha izy zany rehefa fe ny mpitarika ny club de supporter any Abidjan any mbola tsy fantatra hoe afaka miditra ao amin'ny terrain satsy de sepitra misy nitady n'le lalana hoe izy atsorona poritra be ako natonga mikorabako aby ina resaka reo teo fa tsy maintsy mamerina fotsiny le resaka le hoe andao iara-iady amin'le fanolanana fa vao mindray may mitombo le izy manahoana misy totombazimba koa fitenin'le izy aloha zany
hoe tsy haina hoe miakatra ny hafanana am'le volana novambra nahoana satria mety misy ifandraisany misy mifandray fa zany hoe reparatoka ny mahazay aloha mba antaninanao misy andro hoe ahoana ny fandehan'le izy satria ny fiarahamonina koa zany mahatsapa hoe ny olona ao anatin'le firenena sy le fiainana atao hoe tsorona amin'ny firenena foana raha ohatra ka raha ny olona mpitiavana zay resako zay firenena mahatra sy ny fiarahamonina masika sy mikorotandrotana kely moa zany mikorotana foana amin'ny firenena eran'izao tontolo zao de mahabetsaka an'le izy koa satria ny olona atao hoe frustrena olona miforodrambo zany forodrambo-piainana zany de ohatrany hoe miala vokiny izy any am'le izy ary tsy rara iny no vokany rehefa oriny ahoana moa olonan'zao tsy eritreritra raha tratrange zaka efa fantatra zao fa migadra fantatra zao fa migadra ary tsy hoe koa hoe iriska koa hoe aloro tsy asaiko tsy miteniteny ty zaza tretry le zaza tsy any am'izay lafiny zay mihitsy hiteny na tsy hiteny tsika zany zao mety misalasala amin'ny hoe firy taona sisisa fa ny taona rehetra satria na olona fitopolo taona ary olana tokony gadra ihany fa eo ny manahirana hoe ohatrany amin'ny fitsarana amin'ny film tsinona hoe misy voolana fa rehefa aveo misy fanadiadina be ohatran'inona fa rehefa ohatra hoe ankizy tsy ampitaona kosa le izy aloha zany a rehefa averena voaporofo fa zay tokoa le zavatra nitranga de tokony misy sazy atao ohatra tonga ny ambony ka ny olana koa rehefa misy sazy miatra sy ny sisa le ambony mbola mety anao an'le izy ara statistika tsy mahita n'iny mety tsy mahita n'iny keo any amin'ny fiainany ihany fa rehefa eo am'le voasazy izy vao mahita hoe ohatra zao tsy hoe ohatran'izao fatany aloha le eo voasazy fa tsy azo ny tsaina tsy azo ny zay ny mahatonga na mikiry am'le hoe ny honte positive alefantsika ny Abidjan efa ny antso anay moa zany tsy inona raha kotomena teo hoe mialatsiny fa ohatra ny tapaka le izy aloha zany fa nefa ny telefona ny vidiny tamin'ny tekno tany Abidjan incassable sady incassable no miendrika marito fa mety ho voaolana ny onjapeo teo angambe mbola satsika mihitsy izy rehefa aveo fa tena andro ray toazato tokoa ity misy moa maharay toazato azy tsy resahana fa ny faharoa toazato n'le izy dia nio amin'ny 7 ariva any Abidjan ny lalao ifanaovan'ny Barea sy ny ekipa-pirenena ivoiriana amin'ny fito tsisy décalage raha international foana nomendry zareo hoe amin'ny efatra tsy inona ny anomboan'le izy anisan'ny fierté zany hoe misy décalage rampitaina amin'ny ora ohatra hoe ora frantsay anisan'ny zavatra mahafierana mahafinaritra ny nisafidianany Canal Plus andefa ny match atsika maro ny match azo alefa foana ngesaka mandeha fa rehefa mba voasafidy ary Luis Fernandez tao amin'ny ekipa-pirenena frantsay sy Philippe Doucet zay mpanao animation amin'ny baolina anisan'ny miandrandra mihitsy le miandrandra io nge zany tsina satria efa voaresaka be Barea tamin'ny 2019 de mba hoe manantena zany hoe izy lalao fa le izy aloha na ny Abidjan hijery na ny ivoiriana mpilalao na ny Barea mpilalao mitovy toe-tsaina ihany am'izao voalohany indrindra aloha ao anatin'ny coronavirus tsika faharoa ny regroupement sy ny fanazarantena tsy ampy mihitsy ny lalao piralaina samy mba nanao zay tandrifiny teo alina raha moa Frantsa resin'ny Finlande roa 0 aminapa Marcus Thuram mampiara ny lalao tamin'ny mafanevany lasa amin'ny lalao amin'ny ekipa-pirenena frantsay manao zany fa avila tongotra be mihitsy de anio ariva amin'ny 7 any Abidjan tsisy mpijery ngale izy tsisy de aiza renireny aby zany amin'ny tokotany de ahoana zany raha kotomena teo any fanzona ve atsika raha kotomena rehefa aveo aloha fa de mihitsy izy ka fanzona anakisaka fiara ihany rehefa aveo moa zany tsy ny azakazaka nakaty ho an'ny namana Larissa de mbola isy ihany kisarisary raha vao misy kisarisary eo fa aza manatena akondro ny akondro letsy rehefa ngatsy hoe alefanao amin'ny vola ndray ka tena tsy tafiditra le izy ka nitaza be tam'le izy ao izy votre crédit ne permet pas d'envoyer la grosseur de la banane aux izy grossa be izy zany hoe zavanitranga de ity sady raha forcena tsofoka de manola tsarazarany dekona nrakitra tamizako le tsy niakatra iny satria le izy moa zany rehefa mafana ny andro araka le resaka iny dia raha andro sy tapany eo zany de lasa loha le akondro ohatra ka de efa nieritrretranao daholo le olona ninana aloha any fa le ao ndray zava-boribory any raha mahalinanao fa mbola ho asehoantsika eto le izy rehefa aveo fa de rosotsika am'resaka anosy maso any antsika efa hito lesy alahy mbola miantso anosy any
Za rehefa miandro eto anao eto ry lala itory lala zany any ande fa sorivotra itory tsara kosa le tsy amin'ny verbe zany a verbe débile ny tiako resana koa mihoatra amin'ny resaka fa afaka maly de ty hoe loha hevitra anankiray a azo resana ihany atreo amin'ny fetra ny fahazoana azy tsy manino tokony tsy manino zany hoe ny olana mipetraka mantsy ankehitriny ohatra hoe raha fianarana no atao fandrefesana de sahirana be ny fiarahamonina miresaka rehefa miteny hoe tsy de nianatra loatra tsy ampiboritra tsy ampisolaitra sisy nefa ny araka ny filogodina atao omaly aleo olona tena tsy niditra an-dakilasy manam-pahendrena toy izay be boritra vendrana le io vendrana io fitenin'ny frantsay ny hoe cheville enflé zany hoe mivonto ina moa ny cheville amin'ny teny gasy hoe votongotra de misy ny fiteny hoe boutalo any de misy ny bombona misy am'ilay mbola resaka fa indray tsy manino indray iny le fandraisantsika iny ka aleo tena zay misy masy le tonga lena hoe saotisaoty taitaitra be fahatany misaotisaoty fotsiny de hoe ahoana moa tsy resana fa ny fahendrena petraka amin'ny sy viranga ty ohatrany hoe anna raha tsy faladila izy de misy voambolana fa tsy mahazatra kitrokely nisy kitrokely atrena kitrokely zany ange ohatrany kitro de kitrokely cheville eno a kitrokely ina ty fiantson'le de FC Cheville zany hoe football club en kitrokely kitrokely manao baolina le salasala le tsy azo zany kitrokely ka kitrokely hoe atrena kitrokely zay le hoe akanjo atrena kitrokely satria raha niratsana le fampiasa le izy de avavy satria le kitrokely tsy zany mietreta mantsy ianao foana ny hoe rantsany eritreretin'layo tsy kely fa ohatrany hoe eno eny izy enan'elanela miazy vasomorondavy eny misy le kitrokely ka za koa le ohatra manao an'izay foana mantsy taloha rehefa miteny hoe le fa kitrokely izy ka rehefa makany amin'ny mpanotra ianao de misy mandefa avinjery-kitro angaraha fito kitro mihitsy izy le kitro fa kitrokely le izy fa rehefa le hitanao eo ambony le dongona kely amin'ny sisiny de ity ambony ty izy io rehetra zany hoe ny atao hoe articulation manelanelana ny taolana anankiroa sy ny manomboka ratsana am'izay ireo ratsa-tongotra sy vodin-tongotra zany tsy hoe ratsa-tongotra fa ny tongotra moa zany misy vodin-tongotra iny ohatrany karazana rotile ambany zay le hoe kitro hitany goty misy zay rehefa vota aloha manao baolina ianao rehefa fitentsina le hoe kitro hifaharany kitro le io zany zavatra mafy izy io anarko goto hoe kitro kely fevolo any ambany eo aloha ao ariny lavatsofina nidina kosa angamba ny volotsofina nidina kosa ny taloha zany rehefa vo ianao rehefa le manao baolina de vo foana mantsy isy io de izy foana le mpanotra zany vo kitro kely ndray zay natadiavako alizy teo de misy kitro tanana kitrokely tanana ity inandray ny poignet ny poignet tsy haiko ndray aloha poignet azavao ndray poignet ino poignet lato ty sa felany ty ay fela tanany ty tany amin'ny taona valopolo tany le hoe mba tsara le zany kitrolahy zany avantany zatraka teo anaty latsopy anefa ny baolina kitra tsy haiko iny sao de baolina kitro de be de be tokoa fa tena misaporitra hoe tena tengasy zao fa ohatrany tsy tena ampiasaina matetika loatra any arinona ny silamangana amin'ny olona eny raha ihany ty allo rakotomena vetivety antsoko rehefa avy eo afaka miditra ny vatana rehefa avy eo averina le filokony teo ok ny silamanga mantsy dia korotatolany no alikaliky omby korotatolany mila andrahoana tsara zay de nen'ny olona zany misy hoe silamangany koa fa le izy moa zany hoe de ny karazana taova ao amin'ny biby lasa mitovy anarana amin'iny ao satria misy hoe kitron'omby kitro le any ambany mihitsy kitron'omby mihitsy le nefa misy hoe misy kitro ndray ohatra zavatra ny asa be de kitro ndray hoe ny fitaovanareo ve tsy efa misy kitro le bandy maditra be reny volty le kitro ndray mihitsy zavatra ohatrany kalaka ny lavy le tsy efa kitro iny ndray ohatrany hoe
olatra mafy olatra lasa mafy de le tsipindina le izy de mipitika attention le hoe mba kitra ndray hafa ndraiky kitra mihitsy le kitra mihitsy tirazanina le kitra satria hoe baolina kitra ny vitsy mikitrana irery mikitrana de mifandona de manome feony atao hoe mikitrana fa tsy le mikitrana any amin'ny tanàna mikitrana kotrana misy koa le hoe boziny indray kitany kitana zany hoe voadona de voadona tapoka voadona ny kitra de lasa amin'izay raha mibafina zayna tonga azo loloavina le milolobafila zany iny hoe an'le bany de tsy foiny de asa aloha trana ino laklena tobila zay iny le na voanareo tamin'ny latsinainy raha tsy diso izy za efa nyteny hoe kitany de boziny de ny anaziny nasiny tirele akan'le voatabianao ny anankiray nga fitarainana tena fitarainana lehibe de zao miditra any amin'ny ao amin'ny fianarana fanjakana na ny EPP na ny CEG na ny lycée tsy mandozy vola intsony nefa ny ao anatin'ilay vola aloha efa tsy mandozy mihitsy ka fa nefa ny ao anatin'ilay vola aloha misy vola ho an'ny fram de ny tena olana indrindra zao ary itarainany zareo de hoe iza zany zao le amin'ny vola satria efa 4 volana zareo zao tsy nandray karama ny fram ny mpampianatra fram tsy misy karama io zany zao le fitarainana le tombo be ny mpianatra lasa nianatra satria tsy nandoha vola de verina nianatra daholo ny mpianatra izao de lasa tsy maharaka indray ny mpampianatra moa le fram lasa misalasala satria tsy mandray vola izy raha ny tena marina ve reka tsy tokony hoe misy subvention avy any amin'ny fanjakana raha miprevoir an'izay zavatra izy hoe efa nresatsika teto angeny en français c'est gouverner c'est prévoir mais efa nresatsika teto angeny zavatra hoe misy zavatra tsy nirindra atao fa oera tsy maintsy mandeha gouverneur c'est prévoir tena zany teo oera mitady zany wa isika wa izay Donald Trump raha mandray zavatra décision anankiray hoe raha miala amin'ity lalana ity de raha makare de dikan'izay nge misy lalana hafa misy lalana hafa misy raha miala miro raha miala miro satria le miro manko le mikendra ohatran'izao e tsara fifoazana tsara vela tamile akanjo any eo tena mandrapala alina kosa aloha tena ho anareo rehetra zay mijery télé de ny fanjija tamiko teo ny incroyable talent sy ny baolina ny fanaovany Portugal sy Andorre ary baolina ny fanaovany France sy Finlande sapy teo hatramin'ny maraina le tam'le incroyable talent le vehivavy letra manao azy manao ohatry hoe de nalana le volona koa de niraraka le azo enjana be azo équilibre le izy maly tamin'ny afakomaly en équilibre le azo nijerenareo zany lety na tamin'ny fa ohatra ny naverina télé gasy zay izy maly azo ka azo ohatra ataona ravinala PDP de lasa lavitra be le izy de équilibré foana le izy de nataony teo amin'ny volomborina nataony voalohany indrindra de mitaizitaizina amin'iny le azo PDP de nataony teo amin'ny lohany le izy de nalany teo amin'ny lohany de napetrany teo amin'le azo anankiray de en équilibre teo zany le izy rehetrarehetra na landraka ty le volomborina tonga de nirodana le azo fa nioraka daholo le azo zany nafinaritra zany le izy misy accident kely fa le olona ny olona sy mpitsara aza vao fa tena dombo be mibaozy misy baozy de bafila kelikely mafy ny ankony any efa kely nisy volomborina zany de nasiny azo teo de le azo iny en équilibre de asina azo PDP le manao équilibre reny de lasa lavitra be mihitsy le azo ohatra lasa antenina télé ngeda be zany le azo io fa le volomborina no mitazona an'izy teo amin'ny lohany aloha ny nanamboarana an'izy de avy eo nalany teo amin'ny lohany izy de napetrany teo amboniny azo anankiray en équilibre de nioraka daholo ny olona fa nalany le volomborina tonga de nirodana le azo miaina rezy tena mila miaina miadana be mihitsy fa nitsangana daholo le jury reny fa tena miaiky
fa enjana be Taovy ty sary aloha jereo ny endrika fasafasakaikaika sy pas tsara tary izy en plus. misy aloha ny ohatrany hoe zao hoe adihevitra ataoko amindreny hoe misy any aloha zany tsika nanao an'iny moa tsika teto nalainy ny logo tena mbamboarina ny olana amiko amin'iny fandarana iny de izao tokony amiko ny mihira tokony tsy atao ao anatin'iny fosany igoty rehefa nanaoza spectacle mampiome zay de miaro tory lery de lasa daly izy rehefa ny miaro tory teneno mivatany eto fa tsy manino azavaiko anitsy ny miaro tory ohatrany drogy ainao koa le Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur. Et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandana et compagnie. Iny ty paozinao rodana be tiriny eny andray mbola imezanao ihany zaza efa intelo de zao nanolokoso tamin'ny alina visa kaka mila mitady solution tsika marenina aloha de iadana slipers ampiasaina slipers za manomboka zao couche slipers zaza salama ho fiadana ny tokatranoko. Exprime ta puissance en buvant XXL, la boisson officielle de Viva Warrior. Les partenaires Injet, Domapub, Canal+, Baolai, J-Audio, Croix-Rouge Madagascar, My Training Box. Le plus grand parcours d'obstacles au monde arrive à Madagascar. Maintenant, c'est votre tour. Dépassez vos limites et devenez le Warrior. Suivez Viva Warrior dès le 15 novembre 2020 sur Viva. Mpamorona ianao, mpandrara, mpanao asa tanana, mpitarika, isika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy haitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovana izany sy azonao ny mari-pananana. Izany hoe ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny. Tongafa mandrakitra an-tsoratra ny zava-noforonao aty amin'ny OMAPI Ambandi na antsoy ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Mpiasa-mpanjakana ianao, mankafat kontingana eo amin'ny Société Générale Madagascar. Maimai-poana mandritra ny 3 volana ny saran'ny taxe izay alainao. Maimai-poana ihany koa fikarakarana ny fahatongavan'ny karamanao aty aminay. Tsy vitan'izany, raha mindram-bola soa feno ianao dia tsy misy ny famerenan'izany hatramin'ny farany taona 24 ko manatunainga raha ny mahasoa akaiky anao indrindra ary. Société Générale Madagascar, c'est vous l'avenir. Efa korana be sahady na Michel an'izao akatoko ny fety zao. Isy fanentanana sy lalao azona fanomezana maro be. Manjifa solika na menaka na koa entanao amin'ny shop Shell fa 3 alina monja ny laninao. Dia efa mahazo cadeau eo no eo ianao. Araho ao amin'ny page Facebook Shell Madagascar ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika isan-karazany. Eny amin'ny tobin-tsolika Shell zany ny fotoana e. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, à tous ceux et celles qui débutent leur carrière, Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients digital et par téléphone, mais aussi des team leaders. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1800 collaborateurs à Madagascar. Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Venez avec votre CV du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 à la zone Galilée-Tanzbat ou à la zone Futura-Njanmen ou envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien. Bon appétit manolotra ora ho anao.
Bon appétit, le plaisir de manger. Blédine est riche en fer, vitamines et nutriments essentiels pour que chaque jour soit une nouvelle aventure. Blédine pour un bon départ. Stonzo, Izerena Novegas, à un bouquet Canal+. RTJ am Valmaraina. Tonga soa tsara indray eto amin'ny fotoanan'ny vaovao isika mpiaino ny RDJ. Alakamisy faharoa ambin'ny folo ny volana novambra taona 2020 anterina ary tompo-kilasy tompo-bavy ny arahaba ho antsika rehetra mpiaino ary asaina mpanajana isika hanaraka hatramin'ny farany votoaty ny fampahalalam-baovao. Ambasadôry ny firenena anankiroa eto amin'izao tontolo izao dia ny ambasadôry sinoa sy ny ambasadôry maorisiana no noraisy ny président ny repoblika teny amin'ny lava-panjakana teny Avilo omaly. Nandray ny taratasy manendry maso vaovao ny repoblika eto mahoaka ny Sina miasa eto amintsika Ramatoa Gog Jaume ny président ny repoblika tao amin'ny lava-panjakana tao Avilo tao. Nanambara ny fahavononany hanamafy sy ampiroborobo ny fifanankalozana sy ny fifandraisana ara-diplomatika ity maso vaovao ity. Amin'izao fisian'ny valanaretina Covid-19 izao dia mitovy ny tanjony Madagasikara Chine hoy ny ambasadôry vaovao dia ny famongorana ity aretina ity ary ny famerenana ny toe-karena sy ny fiahina ny tombotsoan'ny vahoaka. Tonga ihany koa nanolotra ny taratasy nanendry azy eto amintsika mialohan'izay ny maso vaovao an'ny Maurice dia Ramatoa Marie Noël Labelle ary izy io dia tonga teny Avilo ihany koa ary dia naneho ny fahavononana ity maso vaovao ity hanatsara hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta indrindra eo amin'ny lafiny ara-toe-karena sy ny kolotsaina. Hentitra ny président ny repoblika ary nanamafy tamin'ny mpikambana rehetra ao anivon'ny gouvernemanta nandritra ny filan-kevitry ministra izay natao omaly fa ireo manao herisetra amin'ny fanararotana ara-nofo indrindra amin'ireo zaza dia tsy maintsy hiara-ny saza mafy indrindra dia ny asa terivozina izany araka izay voasoratra ao anaty lalàna. Isan'ny nampitaraina ny maro ny fanahazovana tato ato ny herisetra ara-nofo miatra amin'ireo zaza ary dia namafisy ny président ny repoblika ny fandraisana andraikitra entitra tokony aseho an'ireo ministera isa-tokony voakasika izany toy ny hoe ministeran'ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy fampivarana amin'ny vehivavy, ny ministera amin'ny fitsalana ary ny ministera ny filaminana anatiny. Hisy ary rafitra manokana manomboka izao hanenjehana ireo rehetra manao herisetra mifototra amin'ny mahalehilahy sy ny mahavehivavy ary ny herisetra atao amin'ireo zaza. Baiko no omena an'ireo ao anivon'ny fampanoavana manerana amin'ny Madagasikara fa avy hatrany dia famonjana aloha no ampiarina amin'ireo rehetra izay tratra manao herisetra amin'ireo zaza madinika. Tsy maintsy hamafisina ny sazy ary tsy hahazo fanalefahan-tsazy na oviana izay rehetra voaheloko amin'izany. Mamely mafy ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny tapany atsimo Madagasikara dia niresana ihany koa izy io tao anatin'ny filan-kevitry ministra omaly satria dia ilaina ny fampiarana aingana ny atao hoe kalitsinjo izay tokony ho an'ireo mpiray tanindrazana tratra ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny tapany atsimo Madagasikara. Mila entitra, mila atao aingana ny fomba rehetra hanaovana izany ho an'ireo ministera misahana izany ary tokony itony fizarana ny kalitsinjo indrindra amin'ireo toerana tena voamafy hoy ny filan-kevitry ministra omaly. Noresana ihany koa ny tontolo iainana sy ny momba ny doro-tanety satria mahazo vahana ny doro-tanety ka tsy maintsy hisy ny fampiarana ny sazy ho mafy kokoa ho an'ireo izay manao izany ary hisy ny lamina vaovao. Ampiarina manomboka amin'ny herinandro avy io ny momba izay doro-tanety izay manepotra ny rehetra ary manimba ny tontolo iainana. Ilaina ny fandraisana andraikitra entitra sy aingana avy amin'ny ministera miany tontolo iainana. Ho an'ny fitaterana navakavaka mbola mipetraka ny fanapahan-kevitra momba amin'ny fikatona ny sisitany. Rarana ny fitaterana ireo olona avy any amin'ireo firenena efa nambaran'ny ACM sy ny ministera ny fitaterana
fa mbola tena anjakan'ny valanaretina coronavirus. Ireo rehetra zay manana antony manokana sy olana dia tsy maintsy vahana kosa reny ary jerena akaiky arakaraka ny antota taratasy karakaraina ary entina midinika eo anivon'ny voakasika izany. Tsy maintsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana zay rehetra tonga avy any ampitan-dranomasina na avy aiza na avy aiza. Koa ankehitriny de misy ireo teratany avy any ivelany any zany nahazo alalana manokana momba izany ary de niresana tao anatin'ny filan-kevitra minisitra ireo malagasy misy avalo amin'ny 70 avy ao Arabia Saodita izay antoany OIM manontolo ny mikasika azy ireo nahazo alalana ody an-tanindrazana ny 5 volana novambra eo izy ireo satria dia marefo sy hiara ny eritreritra any amin'ity firenena saodiana ity. Ho an'ny miaramila nampahafantarina nandritra ny filan-kevitry minisitra fa ahitsy ny didim-panjakana mitondra ny laharana fa 5 raika amby 7valonjato natao tamin'ny 9 Desambra taona 5 momba ny tamin-karama ho an'ny miaramila manomboka ny fotoana handraisana ny didim-panjakana. Nampahafantarina nandritra ny filan-kevitra minisitra ihany koa ny fanomezana zandary ny tanin'ny zandary ao Betsinjaka Toliary faharoa ho an'ny Direction Générale de la Sécurité. Misy didim-panjakana sy volavolan-dalàna ihany koa nankatoavina ary nolanina teny amin'ny von'ny filan-kevitry minisitra. Araka ny tolo-kevitry ny ministry ny Angovo, ny Ankoranafo sy ny ministry ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola nasiana fanitsina sy fanamboarana ny didim-panjakana laharana fa 720 tsifika 1,770 noraisina tamin'ny 13 volana Oktobra taona 720 mikasika ny fanendrena mikambana vaovao anivon'ny filan-kevim-pitantanana ny jiro sy rano malagasy na ny JIRAMA. Araky ny tolo-kevitry ny sekretariat-panjakana eo anivon'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena misahana ny gendarmerie dia noraisina ny didim-panjakana mametra ny bonification d'ancienneté de port de grade des officiers de carrière eo anivon'ny gendarmerie pirenena. Ny filan-kevitry ny minisitra dia nankatoa ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony maromaro ka anisan'izany ny gouvernora izay anampy ireo efa voatendry teo aloha. Ramatoa Mamy Arsoa Alinina dia voatendry ho gouvernora ny faritra Amoron'Maria. Ramatoa Menjanahary André Tafita Sarena dia voatendry ho gouvernora ny Orombe. Andriamatoa Ratsitoara Nera Arvony Patrika dia voatendry ho gouvernora ny faritra Melaka. Resaka momba ny fiahina ara-tsosialy kosa nanohizatsika ny fampahalalam-baovao nahazo fampiofanana arakasa maimam-poana ireo verinasa hoy ny KNAPS. Ho toy ny fanampiana ireo mpikambana eo anivon'ny KNAPS ka very asa noho ny Covid-19 dia teraka ny fiaraha-miasan'ny KNAPS sy ny SENAM, ny CCIFM, ny CDA ary ny MPE. Totosa omaly 2 volana Novambra omaly teny Ampefilo ny fanaovana sony fiara-miasa eo amin'izy ireo. Noho ity fiara-miasa ity dia azo fampiofanana arakasa maimam-poana avy amin'ireo mpiara-mionatoka zany hoe SENAM, ny CCIFM, ny CDA ary ny MPE ireo very asa ka mpikambana ao anatin'ny KNAPS mazava ho azy. Ho an'ireo very asa manomboka tamin'ny volana Marsa ka tamin'ny volana Oktobra dia miara-miasa amin'ireo mpiara-mionatoka ireo ny KNAPS mba hamezana fiofanana azy ireo manam-pahitany asa vaovao hoy ny tale generaly ny KNAPS Kotondray be Mamy. Amin'ity taona ity dia tsy andoavam-bola ny fiofanana fa ny KNAPS no miantoka ny saram-piofanana. Izay ny anton'ny fanaovana sony ary tanjona ny azahoan'izy ireo asa vaovao indray mitondra traikefa vaovao ho iatrany ny tale generaly ny KNAPS. Iantoan'ny KNAPS ihany koa ny fitaovana ilaina amin'ny fiofanana fa indrindra ny arovava orona, ny gel ampiasaina hisoroana ny faritahan'ny aretina coronavirus na ny Covid-19. Ho an'ny MPE manokana ohatra matianina amin'ny fiompiana sy ny tontolo ambanivohitra dia nilaza zareo ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana Bearvelo Andemanarivo fa vonona izarany traikefany nandritra ny 20 taona ny MPE ho an'ireo olona izay voaroaka tamin'ny asa sady tsy hanasa ireo. Mino zay fa ireo mpiasa very asa hiditra amin'ity sehatra ity dia atsapa kokoa fa azo atao tsara ny mivelona amin'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny tontolo ambanivohitra. Nilaza ihany koa ny tale generaly ny SENAM Rahalahy Fabienne fa dia
fiarah-miasa no atao ary de anampy ireo zay rehetra liana amin'ny sehatry ny asa tanana ary zareo izay rehetra very asa ka afaka manaraka amin'ny fiofanana dia ao anatin'ny velon'ny président république zany hoy izy amin'ny hoe fananana asa mendrika. Notsarovana kosa omaly ny faharoa amby 100 taona ny tsara ny ady lehibe voalohany toy ny firenena maro eran-tany indrindra ny firenena frantsay sy ireo firenena afrikanina maro no zanahany dia natsiaro ny fampitsarana ny ady lehibe voalohany ny andron'ny 1 volana novambra 770 Madagasikara ary de mariana tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo tery amin'ny tsakambato tery anosy tery ny lanonam-pahatsiarovana nitarika ny fotoana sy nanome voninahitra izany ministra ny fiarovam-pirenena ny général Rakotonirina Richard teny ihany koa ny masovoan'ny Frantsa miasa somonjy eto Madagasikara andriamatoa Christophe Bouchard nandriny kabary ny nanambarany masovoan'ny Frantsa eto amintsika fa de mifandroy ny tantaran'ny firenena roa tonta ka rariny de rariny tokoa raha mahatsiaro ny soa nataon'ireo miaramila malagasy nitsoka tamin'ny ady lehibe mba ho fahafahan'ny firenena frantsay ry zareo frantsay. Ny ministry ny fiarovam-pirenena kosa dia nampahatsiahy fa ny herim-po sy ny fahasahiana nana ny mpianady malagasy nahafontena ka niondrana antsambo hanavitra ny firenena frantsay efa trotraka tamin'io taona 570 ary dia nanambara ihany koa izy fa mendrika no alay tahaka ny toetran'ireo miaramila malagasy ny ady nanampy ny tafika frantsay. Ho faranatsika eto indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDJ ary de isaorana sika rehetra tompoko mbola ifagnome fotoana aminay indray afaka adiny roa mandapiresaka vetivety ary. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy raha nanina ny idirany rivotra. Zako mitondra sady asehotsika tsara zany mitondra tsisy sary mitondra inona ianao? Loko fotsifotsy, mitondra loko menamena, mitondra loko maitsomaitso. Io mazava ho azy fa tsy hoan'ny soavaly akory io fa miaraka amin'ny pinceau dia ataontsika amin'ny vatany eto ny fandokoana endrika iloko endrika mandraparivan'ny andro jery baolina raha riva amin'ny fito. Ny fiarakodia dia efa nasiana soratra hoe alefa barea dia nasiana sainam-pirenena mandeha arak'izay azo atao zany resaka zany satria télé no jerena raha riva. Ny tombony antsika mijery zany dia ao amin'ny canal 6 na 5 ao amin'ny canal plus zany mandeha baolina dia amin'ny TVM raha tsy diso mandeha baolina tsara zay. Ny tombony amin'izay lafin'izay zany aloha vitsivitsy ny andeha hitraka eny anatin'ny internet satria efa misy andreo sary anankiroa ireo. Tsy fantatry ny namana iandy ao amin'ny live na hanao resadresaka ihany tsika toy ny mahazatra rehefa misy baolina na tsy fa dia mifampiantso ihany rehefa feo. Fa afaka miresaka n'io baolina io moa tsika zany satria de ty koa ny adino aty ty ilaina tsara mihitsy ty riva. Tsy hay hoe iza sisa moa ny anazy ny ara hijery baolina amiko fa efa vonombonina koa mitsako sy ny mba ny amin'ny fito moa zany manalasala ny lalana mody sy ny embouteillage. Zay fotsiny ny olona fa atao zay atafody tolatolakandro any an-trano mba tsy hisian'ny fahasorenana ravavony rehefa tonga iny amin'ny enina sasan'iny ianao ka iny amin'iny andrefa nambojanary sy eny amin'iny tositosy ny firenenareo iny. Fa raha riva zany ny teoria ambony latabatra resaka atao io ady hevitra foana ho an'ny mpakafy baolina kitra omena ny kaisara zay tokony an'ny kaisara, ny mpanao baolina, ny staff teknika. Tsy maninona. Dia tsy maninona fa mbola zanaka kaisara ny eo amin'izay mpitatana amin'ny resaka baolina kitra, ny fédération, ny fanjakana, ny ministère sy ny sisa arak'izay tandrify azy. Anisan'ny ady hevitra nipetraka tamin'ny fiatombohan'ny té-éliminatoire ny kanina ity taorian'ny confinement ny hoe matetika misy fitsipatsipahana miaraka ny manaova lalakarona zany matetika ny resaka fédération, ny resaka fanjakana, ny resaka FIFA, ny resaka CAF. Tsika miainana zany mihitsy dia azontsika resahana tsara le izy. Fa dia raha riva ny théorie dia izao ny formation antsika misy avant aloha ohatra antsika na vapaolaina izy ny aloha
de aveo misy bolida Zicarolis, de aveo atao le izy voavy Paulin fa tsy vehivavy Paulin fouille Paulin appelle tsy Paulin de aty aorina misy any Metanira zay efa tonga any, dia misy any Montbrice, de misy any Morel, de misy any ato amin'ny sisiny ato moa izy zany, eo zany tokony Pascal le resaka expérience ohatra amin'ny Morel, miteny izy a, mipositionné izy a, ary satria izy tsy matanjaka be de mahay manano izy zany se positionné, ohatrany hoe Raphaël Varane amin'ny Real de Madrid zany ratenia, ohatrany hoe Roberto Carlos natanjatanjaka ihany taty aorina, de ny eo ampovoany tsy haiko le maritra sa izy avy ny eo ampovoany eo zany PDP le safiditsika, de ny any amin'ny gôl moa zany dia izy le gôl ry Larissa Isso, William Paria, Melvin ve Mathiaska Melvin. Ny any amin'ny Côte d'Ivoire misy le anankiray natahorana aloha tsy ho avy le ry bevoka amin'ny vadiny fa tsy ho avy izy zany, ka raha ho avy izy aloha zany raha zao maraina ry izy de mba reratreraka izy tsy manino. Ny antsika any amin'ny aloha any zany ilaina fotsiny angely izy, ilaina fotsiny izy amin'ny alavany. Ny fomba anaovan'ny Nicolas Dupuis ny baolina dia misy ny taktika amin'ny fahalalany any Côte d'Ivoire aloha, fa ny Côte d'Ivoire maha équipe-pirenena azy misy fiovana zany amin'ny élément, misy ny Gervinho sy Aurier sy ny sisa zany, Nicolas Pepe tsy haiko raha hoe ao tena milalao amina club avoleta kokoa noho ny atsika rehetra reo. Ny tombony ety amintsika ndray de zao, isika pare A isika zay mihitsy fotsiny azontsika mpiaino zany, isika pare A de mampiasa ny hafainganana zany isika, satria fantatritsika na i Côte d'Ivoire efa hitantsika teo Mahamasina, ny RD Congo efa hitantsika teo Mahamasina, ny Éthiopiana efa hitantsika tany Votovorona, fa rehefa lava ny Afrikanina de lent tsy mailaka zany izy. Ka Sansaka bodoa mitondray rano de andoko endrika eto tsika mivantana sady aneo hoe Oleretsy hoy Rakotomena avy any Ambatofotsy izay manao hoe maitso ny fanantenana, raha ny amin'ny androany ve tsara ihany tsika rehetra manao ny miara-morona, satria zany zao mijery commentaire sy resadresaka omaly misy mbola tena maniry ny Barea raiky mihitsy, zany hoe am'izay lafin'izay hevony zay tsy maninona na ny tsainy ihany. Ina le eritreretiny? Ny eritreretiny zany de io olona io rehefa miaraka amin'ny vadiny na miaraka amin'ny sipany na sisisa tsy mahafaty baolina koa io hoe tsy mino tourne en poteau farafabetsany hors cadre tena sirina na coup Francis Goal direct arina io mino fa le simbide vaky siny avilovaka any be de dadasinena zao misy zao mantsy mahatonga ny olona reny manao zao, ohatra ny tsy tiany le fiaraha-mientana sy lay fiaraha-mitempony malagasy amina zavatra ray, tsika tsy mandany miteny tiany fotsiny hoe alondray mba resy ary de hita hoe zay le zavatra tianao atao iny le izy mantsy le menimenina ao zany de zao hoe satria zao manao publication de misy anankiray miteny hoe nen'olona jereo ny atsika de vao nalaina maimaika teo de hoy zao hoe ty banty frustré amin'ny fiainany maheno hoe la am'izao tsy maninona frustré io bandy io variana mandinika lavaka lakle de adino za tsy hanao hoe mena am'ravoravo satria lara tsy mahita akory. Misy toetra ara-pitaizana zany ao anatiny ao, tsy isin'lay hoe amina fotoana anankiray raha manana olon-tiny ianao rehefa tena resy izy no tena tokony aneonao fitiavana, rehefa tena hitanao misalasala izy ao anatin'ny fiainany ary io tsy voatery ny olon-tiana ihany fa ny iray-tapo na ndray aman-dreny na mpiara-monina, rehefa ao anatin'ny tena fisalasalana izy ary ny zavatra ohatreny mety hoetreretiny hoe manahirana ihany izy ty no mila tosika avy any aminao izy, fa ny zavatra nirikiry manko zay mampiadevitra moa le satria misy olona mitena velao kosa ny olona tsy maintsy izay mantsy velao kosa ny olona mba hiteny zay ty manaiky eny tompoko tenena zay tianareo sehetrehetry ehetretinareo fa ny hevitray ny teneninay io zany hoe anatina andro tahaka an'izao tena eno ny ekipa-pirenena mihitsy rehefa ny vahoaka manontolo miara-morona ny eritreritra hoe
manoana ny paria. Zay moa zany zavatra resaka mistika ohatran'le resaka nataontsika le momba n'le afaka maly iny sy le resaka misy nge ny olona tsy mahay afa-tsy manam-pempo e. Zay ihany ny zavatra mety amin'ny fiainany. Toetra tanatina fitaizana izy io. Ary olona io na iresaka sinema io na ho teraky mipito arany zanako de ohatra zay koa ny resahany an'io. Raha io miresaka momba ny finoana sy ny any am-piangonana ohatra zay koa ny firesaka io. Za tena tsy mino mihitsy fa ny olona miteny hoe io zao fa ho reso zao le paria io ka tsy mba misélectionné ny ankizy avy eto tanàna fa de ny expatrie foana ny ampiasaina. Mino aho fa iny olona iny tsy mba mitondra hevitra mihitsy any anatin'ny fikambanazana kapelezana. Tsy fa iny foana le miteny hoe nakaiza zao ragoty. Zay ny aniny. Maheno nareo zalahy. Raha tena hiady hevitra izahay hoa eto amin'ny rivotra raha misy olona anankiray miteny hoe zay raha ngamba hiakatra eo aminareo mihitsy fa zay le mpiteny hoe tena raha paria tsy lasa de tena mandray zay. Mandray iray zay na roa. Satria matetika masina lelay misy moa de miteny fa hoe animateur débile. Zay aloha débile mihitsy kosa. Tsy mampanenina za tena débile mihitsy aho tsy maninona zany. Débile zany zay mitoetrako zay. Débile ny zavatra tsy fantatry olona misy débat ao anatiny. Tena les français n'inventent pas les mots n'importe comment. Débile zany tsy ady débile il mantsy lela. De raha ohatra ka tsika maro reo zany zao no miparitaka hoe débile zay parsa. Azo iny. Satria ny fomba andraisana sika afaka miverina manko tsika miresaka hoe baolina kitra foana raha ohatra ka ny fitiavako baolina zany aloha ka tsy voaloko mihitsy ny tarehako raha ohatra ka tsy manana de alefa sondresaka aloha zaka rano kely sa le gel hydrolol kelikely ty ny afaka anao akarano maninona ianao anaka voa fikoafana fa sonorisation zany hoe pause kely compact fa mipoka de izy io vendu en kit. Zay manazava ihany manko fa no fouillé eo. Zay makamon'le misy sary ty zany Larissa manjary ny tapany ambony eny hitako de veriko manao kasibosy ahitako ny écran-ko. Seto mihitsy raha Larissa. 17 novembre eny Ambolokandrina. Hainao le tanàna hoe Ambolokandrina? Mbola tsy de nohy tsara fa ny andrina ny tsy naniry folo. Ambolokandrina ve tsy hitandria efa nandalovana fa tsy matetika tsika nandalo tena. Bolokandrina Ambohipo ianao de ohatra hoe mitapony de mivily makany amin'ny ankavia. Jereo Ambohipo Mbotoroko Bolokandrina Mbolomaso zany manalina andro tera kanoaka rano tapaka ny jirona voaray Johnny kabarekika Jean d'Arc any amin'ny hôtel fa rehefa aveo voatenenina ka ny zavatra anankiray fanteneniko teto Maly zay tena fiangaviana le izy fa tsy ina moa zany tsy hoe resaka fanoherana foana aloha mialatsiny amin'le bandy tsy tian'le firesahako any Ampefiloha fa tsy maintsy resahako le izy ka Ampefiloha le resahako azy fa makasika ny betsaka be sy ny maro le izy dia tsy inona tsy akory fa za zany miangavy sy mangataka foana ho an'ny tompona andraikitra ao amin'ny CUA hoe raha azo atao aza atao aty amin'ny tanàna lehibe aty amin'ny ville zany malaza azy azo atao aty amin'ny ville reny terminus ny bus suburbaine raha azo atao ohatran'izany zao rehefa zavaina mantsy tanàna Ampefiloha io de tsotra ny cité rehetra na Ampefiloha na 67 na Ambohipo na Analamahitsy na tsy haiko dia le cité io sy ny lalana mitsofotsofoka any amin'ny cité io atao ho an'ny mpiaramonina zay le izy le bus efa natao mahitsy ohatrany hoe eo ampitan'ny Knaps eo Ampefiloha ny ariana bus terminus ny le bus anankiray tsy haiko io tsy afaka miteny an'io zahay satria arabe na lalana communal io de zay tianareo atao fa raha ty amin'ny EPP kosa no apetraka reo lay ariana bus na reo mahafantatra hoe ohatrany ahoana ny ariana bus rehefa mipetraka amin'ny toerana anankiray ny loto mpangaro paosy mpanendaka ny tabataba eritreritra nge EPP le akaiky eo sa tsy raha inareo le alohaneny tompona ndraiky raha mety hoe tanàna ohatrany vehivavy efa terminus mbola misisy teo sa ohatsy raha ina mihitsy le EPP
fa zanaky ny madinika nalesany fonctionnement ara-pivoriana sy fanapahan-kevitra fotsiny enany apetrako satria ohatrany aloha zany commune talatamate kelikely mahafatifaty ny fomba ny tantanana satria ny fanapahan-kevitra sy sisa eo ihany adiny ray de mifantatra ry makatsy ohatr'izao satria rehefa mahita lavaka amboarina amin'ny arabe ohatra hoa zany mivory ela be ve de misy teti-bola ve de misy ela be zany samy misy zavatra azo tapahana aingana satria raha le teo zao ohatra raha le fanakekeza amin'ny bara sy ny sekoly tokony adiny ray de tonga de tapitra ny am'izany tsisy miala tsy de tokony ho izy satria zany zavatra zany tsy mila lalam-panorenana zany zany zavatra zany tsy mila ny lalàna ny mandio sy ny fahavezana droit civil misy any tsy mila an'izany zany fa tena tsy tokony eo akaiky ny sekoly misy de misy iteny rehefa mibarana iny talohan'le sekoly en l'espèce ny radanoara ohatra aloha zany hoe asehoko aloha zany fa tena efa miamakomana zany mahafinaritra foana moa mampiseho ny vokatra aloha le ty fampisehoana ty resaka vokatra ty zay tokony ho ampianarana any an-tsekoly mihitsy ary aloha satria taloha misy ny radio scolaire mampianatra ny momba fampianarana ity voatabia vokatra le any am'le amboleko fafanoroany ty zany vonety fa tamin'ny fetim-boan'ny taona de simba ny biby ilay voatabia amin'ny fijerena baolina amin'ny androany hariva zany zay torohevitra ho anrehetra koa voatabia hoanina mantamanta ny tena tsara hoanina am'izao na atao lasary na afangaro amin'ny zavatra mantamanta ny voatabia rehefa androina arakaraka ianao io zany tsy hoe ratsy fa tsy tsara mihinana matetika voatabia voasosy andrahoina sy ny sisa satria mandreraka vatana ny voatabia rehefa andrahoina sosina foana misy koa zany ny resaka ohatrany hoe molécule moa zany amin'ny resaka fanafody ampiasaina amin'ny fambolena satria misy ny fanafody biochimique misy fanafody biolojika de misy ny karazana pesticide moa fiantso azy mampitahotra tontolo iainana izy nefa mahavokatra be ny zavatra vokarina satria misy molécule mampivondraka be an'le zavatra ambolena ka ndreto tompoky ny voatabia atolotra mpitiavana tahaka ny akondro tamin'ny afakomaly fa zay tsisy sary tsy mbola mivoaka tsisy sary de tsy nahita ahoana ny olona tsisy sary kay tsisy sary tsisy sary nareo tompoko menamena tompoko lokon'le voatabia ho anareo zay mihaino radio fotsiny tena zay marina ny fahadisoana kay tomaty re tompoko fa tsy debile de hotazana somary maitso mavo ny voatabia Falerina ty rehefa fidiran'ny mpianatra tahaka izao fa nahazo kiraro akanjo ary fitaovana vaovao ka mazoto ery andeha hianatra nahazo kiraro vaovao indray na ty zany hitanao hoe inona ny vaovao eny aminaty eny vaovao daholo reny afa-tsy ireo kahie gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana tsipika mazava tsara taratasy matevina fony ny tena kahie gladiateur hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Tsaroa fa manana finday tena mora nefa matanjaka ny Tecno anisan'izany ny modèle Tecno Pop 2F ny selfie 8 mégapixels, caméra kosa 5 mégapixels, mémoire 16 Go, réseau matanjaka be ary batterie 2400 mAh. Eo ihany koa ny Pop 3 8 mégapixels daholo ny caméra eo alohany ao aoriana, 16 Go be zao ny mémoire interne miaraka amin'ny réseau matanjaka be izany rehetra izany dia natao amin'ny vidiny mirary ary tadikeo fa mbola mahazo cadeau ihany koa ianao miaraka amin'ny finday jifainao toy ny elo, ny pêche selfie, kitapo, powerbank sisa tonga fa aingana ary eny amin'ny boutique Tecno fa marinao mpitiavana izahay. Tecno, expect more. Hey, misokatra ho antsika indray ny Tecno exclusive vaovao etsy Analakila Pitani Tripolitsa. Tonga vaingana ary mitsidika ny Tecno exclusive fa manomboka amin'ny fafitoko hatramin'ny faraika amby roapolo volana novambra ho avy izao dia tadio fa zay 12 tonga voalohany dia mahazo finday Tecno B1F amin'ny vidiny 148 000 ariary ary zay 10 tonga voalohany dia mahazo Tecno T301 amin'ny vidiny 25 000 ariary. Ny modèle rehetra kosa dia hitanao fihenam-bidy hatramin'ny 100 be izao. Gaza ihany zay rehetra mividy finday dia mandray anjara amin'ny fisarihana zay mety azahoana télé écran plat 32 pouces rice cooker roa ty finday misa roa be zao avy amin'ny Tecno vaovao apitany Tripolitsa andray zany fotoanantsika Tecno expect more. Efa korana be sady na Michel zao isy fanetanana sy lalao azona fanomezana maro be manjifa solika na menaky na koa entanao amin'ny shop Shell fa 3 alina monja lanao dia efa mahazo cadeau eo no eo ianao araho ao amin'ny page Facebook Shell Madagasikara ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika isan-karazany eny amin'ny tombon-tsolika Shell zany ny fotoana
Manakory efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalian'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalanao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny eny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra jifa ho ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankisy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Toizantsika kely fotsiny le izy teo ny fangatahana ho azy no an'ny tompon'andraikitra CEA dia nio tsara le zavatra atao dia ny ana tsara le zavatra atao ny OPFLO efa nanome vahaolana hoe eo ambadiky ny raha fagnendrena valina ngiana OPFLO ao ataovy ao miaraba tompoko miarabo tapaka ve ataovy eo ambadiky ny raha fagnendrena valina fa ny amin'ny fangatahako mihitsy hoe aza atao ety amin'ny ville reny suburbaine fa atao fandalovana fotsiny dia mety fa aza atao terminus fantatrareo any korotana hoentin'io miaraba tompoko ka tapandray inam-panafody antso manaraka mbola tsisy antso manaraka Miaraba tompoko. Asio kay le mpanona fandarana. Allô. Salama tompoko afaka miteny ianao. Salame. Ambarso raiky mba irarso an'le vary mba andresy. Zay mihitsy. Zay ihany mba tiantsika mba miray fotsika malagasy ny fanohanana azy. Zay mihitsy. Sota tompoko. Mankasitraka tompoko. Tonga Nicolas Pepe tonga any Abidjan zany hoe le manohana io mantsy ny zao hoe lay baria zany rehefa misolitena ny firenena amin'ny anaran'ny firenena Joe Biden. Allô. Miaraba tompoko. Zafady rano le zafady. Nya zany tiako antanina le atory lalana zany nangatahako hoe aiza ny tokony alehanay zany amin'le karakarana ny ancien combattant satria tam'izao tsy mbola nahazo fanampiana fa nivelany mihitsy izy hoe retraite combattant na pension dia hoe aiza zany lalana tokony aleha 62 ans ny ady lehibe voalohany 62 ans ny anay dadabe anay tsy mbola nahazo fanampiana. Firy taona dadabe nareo zao? Lalana zany mangatanay 62. Dadabe nareo zao tokony efa mahazo nationalité ko. Dia tsy mahazo ninina mihitsy izy hatramin'izao dia tory lalana zany anay no mangatana hoe aiza ny lalana tokony hizoranay amin'izay ety misaotra tompoko. Ady hevitra be zany. Ale akola. Ady hevitra be zany ara zao taloha hevitra mihitsy misy ny ancien combattant ny guerre mondiale. Raha le tena nandeha niady tamin'ny ady lehibe faharoa kokoa gasy betsaka kokoa. Allô. Manao tompoko. Salama. Tompoko. Mba saika anontany misy lalao ve androany? Tsy misy lalao androany. Misy ka Baria miona amin'ny Côte d'Ivoire. Lalao any Orange zay antaniny zay tsy zay. Misy lalao pronostic. Firifiry ny pronostic anao. Mekoloka manokana. Mekoloka manokana manaova pronostic. Tsy hainy zany. Amin'ny asabotsy madama misy. Bonne journée non garçon. Za moa zany eto Larissa miresaka samy resaka sady ho antsika mijery sary zany mihaino radio sady miresaka olokoko ny tarehako. Zany ampitiavana hoe nanetsena ary andro zany dia miloko ohatran'iny tarehako tsy ho fafako mihitsy. Mandra-pahaly ny andro. Fa tsika rehetra izay mazoto dia mba manova tahaka an'izany koa na akanjo na satroka. Salama e. Salama miarapa ny RDJ. Miarapa tompoko. Voaloha tena aloha zany mirary soa ny Barea izay atrika lalao androany ariva. Disoka ny lokoko. Dia faharoa manarak'izay mba manintana zany antsika malagasy mba hijery akaiky amin'le ka any atsimo satria mampalahelo le ka any atsimo.
fa lasa ohatrany tena nahita sara nahita vidéo amazy zany tany fa tena mampalahelo izy. Antsoina ihany koa ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky le izy. Amiko zany le fanampiana tsy de tena ilaiko loatra hoe mihina le fanampiana. Fa le foto-drafitrasa maharitra mihitsy ny zany tiako ataon'zareo any. Fa mandala lasa veriverina foana le kahan'zareo any itsy fa tena mampalahelo. Ohatrany dorotanety tsy de lestage le olana. Ohatrany dorotanety tsy de lestage sy ny lavaka amin'ny lalana voamboatra le izy ka raha tsy satria tena nona be dia alefa aloha le fanampiana dia aveo misy ny olana zany Maritra. misy aloha fanampiana ekeny zay io fanampiana ny kereny itsy moa dia ataoko hoe misy itovizana amin'ny tratriny aretina tsy afaka niasa teo dia omena saka so aloha manaiko hoe nisy tombo sy ala le karazany fanampiana. Ny teny hoe alefa baria dolo zay miantso aloha alefa baria zay de toy izao zay zaho le pakasy mandeha lalana dia sikaramasy miresaka hoe tokomba sokafanjakana koa le lalana mitondra olona Tananarivo atsirabe Tananarivo Tomasina satria ny matsiaro fahiny eo amin'ny fiarany eo sorany manakisakisaka sakosy dia vahiny ka miamby azy ny any anaty po zany efa sady matiny fa Kotsipra Kotsipra mifampiko tokoa ireo dia efa manomboka nrehetrarehetra zay tonga eo Moramanga Pezy eno a eo amin'le misy intisiko azomary dia le fampiana le izy raha le hevitry ny olona zay dia ritiko fotsiny hoe miangavy ny tompona andraikitra raha afaka miresaka ny olana dia mahita hoe rehefa miresaka an'le izy dia hoe ka tsy ho tafa mihitsy io satria tsy rentable. Alléluia rentabilité. Moa ny foto-drafitrasa zany a efa misy fifanarahana natao momba ny lalam-by zany hoe reny efa hitantsika reny izy misy natao PPP na tsy fantako dia ny gara lasa centre commercial fa ny lalam-by mbola eo ny nature. raha matiko fanarabany gotleba farmiaka amin'ny Larissa ihany koa. Alefa Barialo? Tena alefa Bariaky? Alefa Bariaky. Alefa amizay. Toujours. Resaka baolina moa zany zany malaza. Tany alehanao zany dia resaka baolina Bariaky. Fa zany mahita hoe tamintsika tafiakatra Cannes 2019 iny zany zay nandeha nitsena ny Bariaky ray foko tany zay tena tsisy olona tsony teo an-tanàna. Nefta zany verina tena misy zavatra vasy ao an-tanàna fa tsisy. Tiako lazaina zany tsika malagasy tsy mamaky trano mihitsika raha vao ray fo ihany tsika fa ny olana maty loatra raha ngala efa napetolona dia voatototsika menakavy fahitako hoe mbola ao ihany le fasakina malagasy dia ndao irahina aiza fotoana anoana Bariatsika eny amin'izay fotoana samy misy tele zay manana tele dia efa zay misy manahirana koa mieritreritra zao hitangorona dia efa mimpihina eo rehefa misy baolina maty dia afindray dia indray no mena tsiny eo zay indrindra ny olana fa dia samy miara-mirony boka foana boka misy dia le teny mizoky voty eo misy namana makabary any efa malagasy sarana gaga amin'ireny olona reny fa tokony tsika raika eto Madagasikara reny olona reny demokrasia sy fahalalahana hony aleo izy mba tsy ho ty mankasitraka anao fa zaza mahita tokony malagasy tokony mamanoana daholo zaza mahita sipa madakila ty andalana manao akanjo alefa Barea Sara tena tena mahafinaritra anahy mahita frantsay sono tena sono manao akanjo na Barea tamin'ny maraina io zay indrindra vita be anaty commentaire zao manoana Barea na tsika raha fa nefa tsika ndraiky le izy manko le araka le teny nataony teo mahafinaritra anahy mihitsy le izy ary marina hoe tamin'le fotoana le hoe tsisy olona mihitsy Rabadouk somary manalavitra kely an'le radio ianao zafady ndraiky fa karaha kely le avadany alefa Barea aloha voalohany indrindra maka Barea foana tamin'ny farany ohatra zay koa makany Barcelona vohy TDR Barcelona dia zao koa Barea foana le bara efa ao ihany tsina dia makeny amin'ny bara raha voana
zay mihitsy tsaka afaka manonona anarana toerana ve raha azo atao teneno ranga teneno ranga raha maheno ana ranga ny responsable ny kotonotono eo koron-drano androany eo amin'le cotonera eo ba asiny écran plat ranga eo de ba eo mijery maty eo parking maka parking de maka sotsotro kely de eo amin'ny kotonotono de mijery barea anatin'ny fitandremana ara-pahasalamana aloha manahirana ny mifamporisika am'izay lafin'izay anaty tôbila nge hoa zany fa tsy hoe kalaman'izany na tôbila nge misy ray metatra tsirairay any eny sosikevitra iny fa raha ohatra fa tsy raha mety mitombona na mety tsy mitombona tsy manino de faharoa rangary le embouteillage napita tafika aty raha tsery na magnino daholo ndray le ekipa rehetrarehetra taloha reny mba malila jerena kely fa tena mamay be zay ka danser ngatra ny epita tafika angatsy ataon'zareo le double fil le tonga de miala amin'ny rifatra iny misy an'le izy fa ohatranay zany niala tamin'ny fito zao vo tamin'ny valo sasany vo nisy miara amin'ny rifitra zay vo laza azavaina kely izy mantsy io de adin'ilay sasany nefa de hitanao anatin'ny adin'ilay sasany zany nefa mandreraka ihany navita voyage ray aller retour zany tonga tanatsira be miaravantsika rehetra satria azavaina ny olona hoe tokony ampiasaina ny akafa le izy le eo am'le anosy zato apita tafika zany 10 minitra mitoana de rehefa avy eo avela mandeha de 10 minitra ny ray ohatra mahatreo amin'ny teteza anosy zato zany mety le izy fandaminana aloha za mampirisika ny eny ambohibao ho atao tahaka an'izay mihitsy zany hoe 10 allo andramana tsisy ny fahitako aloha zany eo amin'ny Shell rocade bypass no mirifatra fil roa ajanona daholo zany avy aty varatra mirifatra be am'izay avy any atsimo any fil anankiroa alefa barea de mba lafo tafitra kely any radio raha misy azafady de magnano momba le embouteillage fotsiny izaho ohatra mahita hoe rehefa ilain'le polisy le miara-miasa daholo zareo de ohatra mety le izy fa rehefa tsisy événement de tsy miara-miasa izy de tsy mety misy le embouteillage mba miangamo zany mba tsy événement foana de mabeta be polisy miasa sona betaka traiky efa sy organisation traiky efa sy fandaminana moa zany le izy io miezaka ny mpitandro filaminana raha ny fahitako azy za zay mandehandeha be resaka hoe circulation aloha tena atao anatin'ny ataoko hoe telo volana eo zany fa misy fotoana mety tsy sotra monsieur le ministre vaovao nanao zany ezaka zany misy fitaovana atao hoe polisy tanàna misy fitaovana atao hoe taliky izay any avoloha malazo any sabotsina miana zany tena alefa barea ao alefa amizay amiarabanareo salama eto moa zany de manentana amin'ny malagasy rehetra zany malasika zay anoana ny ekipatsika fa reo ihany ny atsika reo iny de alefa foana barea andeha Côte d'Ivoire satro firy 0 raha ray 0 ihany nangatahitsika rehefa any Tamatavy de barika 10-0 barika 10-0 rehefa any Tamatavy marina mihitsy zany Côte mazotonareo mazotoa indrindra fantanina maka amin'ny goty rovinany any Tomasina amin'ny 17 amin'ny talata ho avy izao andavandavanandro zay foana le izy dia ny fandaminana ny Tomasina omeo vaovao fotsiny ny olona tokony misy miditra moa zany raha ny tena marina hoe ahoana ny organisation ny OMC Tomasina ny resaka fédération ny resaka CAF ny resaka équipe ny communicateur ny bare afaka miteny dian'izao ihany misy olona tena efa ho any Tomasina tsy mampanina azy hafa raha tsy tafiditra amin'ny kianjam-barika 10 satria mety misy mpijery firy fahaizantsika mandamina satria kosa aloha ny zavatra mbola aiko zany fantatritsika ihany Madagasikara sy ny fahaiza mandamina sy ny serasera tokony hipetraka alamina satria saolahy misy olona 10,000 ray alina irondrona makany barika 10 fantanina mbola rona amina pa io enta hoany fotsiny ero satria tsika moa zatra zay indrindra tsara azavain'ny mpikarakara tanteraka le izy mba hisoroana fimenomenomana sy ny voan'le teny manao atrehana ny androany aloha tsy fikarakarana atrehana ny androany de tena manasa ny fédération sy ny comité technique afaka miresaka na iakatra isan'andro amin'ny rivotra aza
anampy fanazavana raha manana satria tamatavitra ka maheno rivotra efa misy moa any Tomasina satria ao barika dimy ny ataony lalao ny tena délicat na somary mampitsangam-bolo mieritreritra azy hoe organisation logistique mifandraisana ny mpilalao an'ny Côte d'Ivoire ny atmosphère socio-politique entre guillemets tsisy dikany zay teneniko zay satria ny zavatra ny voalazanao teo de misy le hoe andao ranga hoany fotsiny sika fa aloha izy fanazavana tsara vonoana ny radio andao zatsy izy justa irapisoany Baria fotsiny alefatsy hoe de mba samy mitady loko de mba mandoko hoe io de irarina mba aresitsika rariva de mba azo antoka kokoa ny lalana makany amin'ny kanina de ndao tsika fanoana ikaramirona miaraka amin'ny Baria zay tokory avany atsimo teo koa mba mananana ke zany tsy le fanampiana ny zava-dehibe fa tokony hitady solution maharitra mihitsy ny fanjakana amin'ny resaka kery any atsimo io satria ny tena olana amin'io nge rano fa rehefa misy rano any de tokony stable foana ny fiainany olona fa le rano zany ny tena olana efa hita le izy ka efa hita le izy le hoe olana amin'ny rano ka le rano ohatra misy fotoana zao ny firenena sy ny ohatran'izany mihoatra indray le rano io ve tsisy zavatra azo anaovana azy hoe andao ranga tehirizina ano any banky ny rano tsy haiko satria ara materialy azo atao zany tokony fa hoe jerenareo tsara ne ny nofonofony pipeline ny Ambatovy Allô Manakory salamy alefa Baria hoe sika malen'le barika dimy teo fotsiny hoe huis clos daholo na marche aller na marche retour zany hoe tsy azo atrehan'ny mpijery efa zay ny fanapa-kevitra ofisialin'ny CAF iny efa mazava iny zany mazava iny ka mazava iny fa le zay zany tsy hoe ahoana moa zany fepetra am'izay hoe 10 kilometra mialankanja de efa misy barazy tadidinao ihany ny zavanitranga tamin'ny baolina niona tamin'ny Ethiopia ny laibe ny organisation kopatanana kely ho any live prody satria tsika le miarany ronirona mila marina le za manoana le hoe mila mbara telo zao zany ny ina moa dizy teo ny fepetra rehetra mba tsy isiny mety korotana indray anahirana eo de atao am'le ora fitentenenana Covid-19 iny le momba an'le Baria marina mihitsy ilazana isika rendorano fotsy fa dia raikitra ny écran géant ijerena baolina rariva Côte d'Ivoire Madagasikara Baria eo bureau commune misy kilalao izarana maillot sy fanentanana maro isan-karazany ao anatin'ny orana ahoana ny distanciation sociale zay quoi ao masaraka manao nareo tsy eo izy tsy eo izy iza hoany Francis zay zany io aye ahoana voavy tany ato am'ray volany tany Jamanjary mipetraky mambo be mba mandeha aty ranga de mba mandeha amin'ny radio reception de mba makasary miaraka aminareo zay mety zany Kotili bakuti mbola tsara mbola tsara Kotili député ny Jamanjary mampalahelo mihitsy ry zareo tany rehefa tsy tany intsony ity karazan'olona atao hoe kakakakayampy ty fantanina anankiray ry se tya mbola tsy nahinona feo ve hoe misy fiarakodia iraisana miaingy aveny amin'ny teririty ndao andeha Tomasina kanina ny Tomasina amin'ny lafiny katoina koa fianakaviana iraisana sa hoe Tomasina hafa mihitsy am'le lalao any Tomasina efa hoe huis clos mihitsy ary borotsaka clos mirava to tsy miclos amity nahoana toko manao misy chiffon any alefa Baria aloha zany
satria saka mba irefa kely amin'ny resaka any atsimo e andao rano fotsy tino any amin'ny sud amin'ny Madagasikara reto ay itsika eto Madagasikara ngamba dia tsy te handosy mihitsy ka ny sasany ny tena marina zany mety sasany fa ny tena mampalahelo dia izao ngeza be izay efa natomboka ny etude atao anaty ministère ny agriculture atao hoe projet PICAS zay efa reoko atao io atsimo dia tamin'ity volany ity nefany dia ministère ny agriculture ihany re tompoko ny nandao hoe tia atao re izy ka dia mampalahelo mihitsy satria ohatrany hoe dia davitsika zany dia ohatrany hoe le ohatra manao tipitopy foana fa tsy le mba hoe manana zavatra nasira ngeza be mba mitsangana ina moa ilo atao io anao barazy ngeza be le miala avy any amin'ny efao dia somary lafilafy ny manao azy roa taona zay nanaovana an'le étude dia ministère ihany tompoko dia nanajanona azy alao hijanona fa lafy loatra kanefany reo mpiasan'ny ministère reo mpitondra rehetra reo dia efa nandeha tany Maroc nahita n'izany barazy nanaizy anaovana barazy zay mihitsy valirano nefa ny aty amintsika dia raha zany angeny atao na tsy horava tsony zany na mihoatra ny 50 taona re kanefa dia tsy vonona amin'izany tsika dia mampalahelo zay zany mba tena tiana homariana fa tena tsy hoe roviny tsika no andosy rovina no ampandosany timo mila manamboatra dam tena zay dam mila atao mamadele dam moa raha atao amin'ny fo dia dam teke dia raha mitendry gitara izy dia midam raha ohatra hoa ay no mitahiry ny rano zay mihoatra indraindray eo amin'ny resaka irrigation ny resaka canal bassin de cantation sisa ohatra ny Ambatondrazaka zao avy any moa zany misy ny atao hoe baraziny be vava amin'izao fotoana zao dia ampy ny rano en amont arefa barika sur miao aty mba eritseritra anareo am'le matsaretoro le am'le any hoe mba afahanzoer mieno ampiansa le spectateur dia ohatra hoe asina bafaka be barika iny zany ivelany kilometre arivo 5 kilometre zany asina écran géant dia asina micro dia asina micro tampiasa zany dia mba maheno zany be beo gery any etetany azo atao ka fantatro fa ao anatin'ny kapokan'ny présidentsika misy manao anetika sono zay anaty kapokany izy ozy ianao kapokany président république zany etsetra zany dia am'zay fotoa zay zany ohatra maheno zany le hoe joueur hoe hay misy fijery any tsika dia asina an'ireny le yo asina arbitre 0 am'zay kosa zany fa entakina le olona raha misy an'le hoe ohatrany hoe misy eriorakely atao le joueur hoe tsisy koa ifa reveo ny supporter misy am'zay fotoa zay zany le mpijery kablage na ahoana fana kablage le 5 kilometre le mote 5 kilometre dia efa misy barage zany zay fa tsara ary tena misy ambiansa ho azy eo zay zavatra zay aza sur manao tera titika no hanao azy zay voalohany amin'ny enin'ora ariva dia tapaka ny fifamoivozana eo Analakely tapaka ny fifamoivozana eo Analakely tsisy mahazo mivarobarotra manodidina Analakely eo koa amin'io rovina io raha ariva io fa maninona tapaka fifamoivozana anao écran maventy eo zareo misy ny olana am'le zavatra nytenen'le olona teo tsy miaraka le sary sy le feo rehefa tonga any am'le mpijery any ny zavatra mitarakely le aty am'le sary donc tarakely le feo tonga any am'zareo ny teknika azo atao fa tsika mahay tsara an'io raha azontsika ataony manao montage fa mbola manana fotoana maka son rehetrarehetra satria ny amin'ny internet mahita baolina be dia be teneniny gasy maka bandy folo dia hainy ny banteky manao spectre ngeda be an'io dia atambatra dia ao anaty kianja kosa ny technicien mahazo miditra technicien manipulateur na son dia izy manapika fotsiny raha voatady ho fatika mivoaka po atao dia misy hoe asiana an'ireny
De raha vao maty dia manakarama bandy aty ivelany de mijereko sarotra be le de tarataraiky kely le izy sy de manahira makany fa neny any an-dafy am'izao fotoana izao misy kianja mahavita azy mihitsy misy ordinateur zany de misy pihana hoe saika maty maty penalty misioka fa zavatra correcta daholo no atao ao fa raha netsika asiana hoe yo any de asiana asiana an'ireny azo atao mihitsy an'ny organisateur reny an'ny fédération reny miteny aeto le match cliclo zany hoe azo asina bafla de misy le match huis clos tsy hoe huis clos tokoa de tsisy nizaniza le mijery baolina le any pit reny de asiany zareo parleur be matsiravina mihitsy de misy olona miorakoraka de reny nge le tokony atao zany ka tandremo sa diso le ty le feo le fanlesany na kasera nefa bandson tao palais des sports hiranao hira karaoké reny de tsy haiko ty namako na diso le telefona Ata menakorindrana laro bipilmanina androy be eto mandeha ata menakaza magnandraro mbo manarino ady raha wale laro bitsara aty madama miakara ty e tsy antevy madama e tonga de ty tokoa ny taxi be mety amiko tolotra B500 ahafahanao miansotra amin'ny 5 minitra miampy cadeau SMS 10 amin'ny vidiny 10 ariary monja managery 4 ora antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 Orange. Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier mpianatra tsy isaina ihany koa no mahazava vaovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao ny cahier premier plus dia asaraina hatrany mba ny fahombiazanao lasa mafy kokoa ny fonony fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie. C'est cool de regarder les matchs de foot à la maison. Tu sais que la saison intégrale de la Serie A est maintenant accessible à tous les abonnés Canal+. Ah bon? Eh oui, moi j'ai choisi le bouquet Évasion. Je peux suivre et la Serie A et la Ligue 1 sur Canal+ Sport 2. J'imagine que tu as la télé à toi tout seul. Non, ma femme, elle ne rate jamais les séries sur Novegas. Abonnez-vous au bouquet Canal+. Profitez du meilleur de la télé. Le décodeur avec le bouquet Évasion est à 80 000 arrières. Les bouquets Canal+. Exprime ta puissance en buvant XXL, la boisson officielle de Viva Warrior. Les partenaires Injet, Domapub, Canal+, Baolai, J-Audio, Croix-Rouge Madagascar, My Training Box. Le plus grand parcours d'obstacles au monde arrive à Madagascar. Maintenant, c'est votre tour. Dépassez vos limites et devenez le Warrior. Suivez Viva Warrior dès le 15 novembre 2020 sur Viva. Efa korana be sahady na Michel an'izao akatoko ny fety zao. Isy fanetanana sy lalao azona fanomezana maro be. Manjifa solika na menaky na koa entanao amin'ny shop Shell. Fa 3 alina monja ny lanao. Dia efa mahazo cadeau eo no eo ianao. Arao ao amin'ny page Facebook Shell Madagascar ny fandaharam-potoana amin'ny hetsika isan-karazany. Eny amin'ny tobin-tsodika Shell izany ny fotoana e. Manakurio! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalian'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalanao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra jifa ho ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankizy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or, miaraka amiko isan'andro. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, à tous ceux et celles qui débutent leur carrière, Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients digital et par téléphone, mais aussi des team leaders. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1800 collaborateurs à Madagascar.
Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Venez avec votre CV du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 à la zone Galilée-Tanzbat ou à la zone Futura Njanmen ou envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien. Blédine est riche en fer, vitamines et nutriments essentiels pour que chaque jour soit une nouvelle aventure. Blédine pour un bon départ. RDJ am Siv Maraina. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Tena hitako hoe milay zany fa raha ohatra ka ratsy le lafarine lafarine de tsy tsara le beignet de ino moa izy teo aubergine na baranjely. Ny baranjely de fianakaviana angivy satria rehefa maniry mifanakaiky eo ry zareo teo aho vao tena resy lahatra mihitsy hoe mpianakavy ry zareo koa zay ny angivy sy ny aubergine. Misy angivy ngoda be ohatra ty kasika ty angivy efa aubergine iny ohatra firetaka angivy ohatra zao misy mipoziny le angivy ivelany moa zany tsy inona de hoe aubergine d'Afrika ny fiantsoanany angivy aubergine d'Afrika ny fiantsoanany angivy fa ny angivitsika tsy inona karazany kelikely ohatra ny hitanareo any rehefa ampitahina no hoe mipaisisisy ny aubergine ohatra ny namboleko zao fa mbola hoentiko eo ihany raha pitso tena aingo ny zaridaina izy ny fihinanana azy hita eo ihany zay anaovana azy na beignet sy ohatra zany fa de izy de tsara tarehy eny potiny tena tsara tarehy ny paiso makrel sady lehibe no manomboka masaka ohatrina paiso makrel ohatrina vokatra ka vokatra de mety hitondra ihany nandramatsika azy hoe efa sady hoe ny anarany tsy haiko inony satria izy tsy viksona de izy koa tsy rasamy de izy tsy paiso gasy de izy tsy nectarine ho an'izay mahalala karaza paiso moa zany fa izy paiso ohatran'ny paiso voloina fa tsisy volony de mbola hoentiny ihany moa izy de izy somary grenat manompo orange kely izy rehefa tena masaka tena tsara mialatra amin'ny voniny ny resaka voankazo misy zavatra atao azy ihany rehefa manomboka matoy esorina sakrifiena zany atao martiro ny kelikely tahaka ny loanakibe raha paiso ohatra rehefa manomboka manompo miala maintso izy zany de manaly ianao raha vokatra loatra izy angeza fa manino izy manompa manompo miala mivadika ho loko eo no tokony hongotana ny kely mba tsy alany ny tsirony any amin'izy rehetra de lasa kely ny voankazo ohatra hoe goavitsina zao le goavitsina nay eo zao ohatra miparasy ny tapoka voana mihitsy enjana ndray ty lazainy tena cucurbitacé cucurbitacé ny cucurbitacé daholo ry concombre ry courgette ry voatavo cucurbitacé ay ona manohatra le cucu cucu sy albon ahoana fanoratra talikivaliki hoe y misy s i kely misy s am'farany misy x i mahafinaritra ty fiainatsika talcon alcon de ny fandaram-potoana araka le resaka teo moa zany de ny fitandremana rehefa mahazo an'ireny le hoe fanzone reny tsika ohatra misy fanzone ijerena baolina de mba zay aloha zany mety ilitrango zay zavatra zay fa le izy mbola tsy eno zay hoe toerana anankiray miantso olona vy hiara mijery baolina ohatranay zao hiaraka hijery baolina mpianakavy namana de nikizy mandeha matory de fa le akizy ohatrany tsy atory za aloha de tsoriko hoe any an-trano any hijery mety mahita namana ray na roa mifampiantso rehefa aveo fa za tsy ho eny amin'ny fanjaonina atsoroko ny eritreritro mbola resaka tena fitandremana satria tena mahita an'ilay aretina le any Europa tena mbola mila fitandremana azy hoe ino nisy nanidina de tonga taty indray fa le fiverenana zany ekena fa ny lalako ombana momba ny fitandremana tena mino avy efa mety zay iara-iakatra sa iara-idina le izy de ny fitandremana amin'ny
ohatra za zany ohatra manamarika hoe tsy lay vava mipitika rora mihitsy ny tena navony olona be deabe teto amitsika fa lay tanana mandraindray pitodrorany tanana nandray zavatra nisy pitodroran'olona fa tsy hoe le pitodroran'olona nandeha ny vantana nakany amin'ny vavanao tsia fa le pitodrorany pitipitika tetsoteroa raisinao a dia apetaka anao amin'ny vavanao. Momba antsika am'izay hevitra zay zany hoe tsy tokony ho adino akoatran'ny ka tsy tokony ho adino akoatran'ny fanaovana sarovava sy orona sy ny fanasana tanana ny fitandremana hafa. Eo ihany koa ny fianonan'ny tena enoy ny tenanao ary manontany olona ekena fa misy ny fandehanana ny CSP2 fa CSP2 neka ekenao ny mandehany amin'ny hôpitaly tena tsara ka teny hoe ahory ataovy test ako iny efa manahirana satria ohatrany tsy de misy iny hoe tonga de misy test maro zay de eo am'izay lafiny zay zany a miankina amin'ny fahendren'ny tsirairay ny arahamonina am'izao satria tsika zany io manala sala io sady mijery vaovao ihany tsika amin'ny firenenkafa hoe tena mitandrina ny baolina raha teo mo mato huis clos ny baolina zany de tena mbola ao anatin'ny fepetra fitandremana isika ary miaro an'ireo marefo. Ny marefo de tsy niresaka marefo resaka fotsiny aloha fa de misy tokoa ny olona marefo tarefo sarefo ny vaovao avy any ivelany aloha zany somary sakilehana kely any hoe Madagasikara moa ve zany naneho ny heviny tamin'ny fahalaninga Joe Biden iny amin'ny firenena iny fa zao fa naneho ny hevitro le maneho hevitra kapobeany be de be reo firenena naneho nanao fihina moa zany fiderana fakasitrahana sinsisa makasika nalany an'inga Joe Biden zay mbola tsy ofisialy moa mbola tsy ofisialy fa rehefa mikabary ary izy de misy soratra hoe filoha voafidy de misy birao de misy logo manokana mihitsy de miteny eo ingarasamy fa ny hevitra aloha tsy ny vaovao tamin'ny omaly zay anisan'ny mahaliana foana ny manaraka azy hoe mbola midongadrangasy kely i Donald Trump de mbola tsy mieritreritra mihitsy am'izao fa resy mbola miresaka izy momba ny fitondran'ny firenena ary ny olana kely hitako aloha kosa aloha za aloha zany eny ny maniry kely na tamin'ny Donald Trump izy amin'ny maha président administratif sy président exécutif azy mety ho vitany tsara io fa le toetratoetra nyty bombona ty zany maha olona lehibe azy manapa-kevitra momba zao tontolo zao mety pasaka roa any ny olana tamiko aminy satria maly zao izy esoriny le ry le responsable de défense ohatra zany hoe misy filoha lany fa mbola tsy tafapetraka de manala le Donald Trump manala ministry ny fiarovana tamin'ny maly ngamba izay nefany izao tontolo zao miala limosena lefa ny limozy nefa any asoriny ny gouvernance de transition zany fiteny azy ny fomba hitondrana mandrapatongany 20 janoary mbola Donald Trump raha ohatra ka lany officiellement am'izay Joe Biden de averiny le roa andrangary teo sa tsy averiny iny satria ny républicaine raha tena marina aloha tsy averiny fa eo amin'ny fomba hitantanana netsinona tsy hoe mitazona respiration i Amerika fa miaina sy mitoy ihany ary ny fitondrana sy ny décision rehetra aza mbola i Donald Trump mihitsy ny filoha Amerikanina am'izao ny dikany eo raha vao miteniteny lalam-pandrenana eo zay nianatra lalam-pandrenana ka de ny momba ny constitutionnalité de ny famindram-pahefana eo zay famindram-pahefana ho avy de amin'ny alohan'le fotoanan'le 20 janoary de misy ramatoa zay ao io ramatoa io zany mikarakara momba ny fifamindram-pahefana ho avy ny atramin'izay ara-tantara tohatra ny tany amin'ny Thomas Jefferson sa izy tany amin'ny 700 tany no nisy filoha tsy lany tsy nanatrika mihitsy ny resaka famindram-pahefana sy ny sisa ray historiquement ny filoha tsy lany
tany amin'ny fotoana tsy lany ry zay tsy lany rehetra Hillary Clinton tany aloha tany izy fotoana tsy lany ry Zadol tsy haiko ry Jim Carrey izy momakakaina miteny foana iny olona iny ary manao kabary milay mahafinaritra tsara rehefa faheno fa lany amin'ny fomba tsy ofisialy aloha le ray miteny hoe matanjaka ny Amerika tompoko lasy tompoko vavy dia miteny eto hoe ninona fimenomenomako momba ny tamin'ny fifidianana sensisy ho iteo zay momba an'izay fa l'Amerika tazontsika ho matanjaka zay ohatrohatran'izay fa i Donald Trump am'izao bitra no izy fiteny teneny lalesa zany mitady tsara anaovana po anniversaire olona zay honora toko lasy toko vavy hitanareo amin'ny vantana tsara am'izao fotoana misy zatra mahavariana satria le zava-misy zany zao de izay isa connecté no miteny ny tsena rehetra zany zao ny tsena rehetra tsy akanavaka isay ny fidianana entana tany alohan'ny fiboana ka rehefa tonga ao ianao zany hividy entana de somary mitsikitsiky aloha ilay mpivarotra fa rehefa tena raikitra ny fividianana entana de somary midiridiry amin'ny masony hoe ngaza ihany ianao zany raha mividy zavatra ao taloha raha mividy enomby ianao raiky lao de zao anao lasa mividy atsasany de lasa somary ohatrany gaga be zay fa ahoana anao atsasany fotsiny taloha ianao rehefa mividy eto raiky lao ka de hoe tratran'ny confinement fa ianao hoe mba afaka mamena raiky lao fa ameko volanao rapitso tsy mame mandrosonareo de petrapetrao nareo tsy mame izy izy raha taloha mame hoe ndraso ameko raiky lao ianao fa tery mivolako rapitso fa zao tsy miteny an'izany izy fa ianao ndray zao no miteny zany hoe lasa mifamadika zany zany hoe omeo ena raiky lao aho fa tsasany ihany novolako fa ameko volanao rapitso tsy manaiky izy taloha izy mpanao an'izany hoe na tsy hanina raha lisika fa miteny ianao le hoe andeha mba hividy ena atsasaky lao fa maino izy atao raiky lao fa tery volako rapitso fa am'izao ianao mamadika an'le izy tsy manaiky izy manao galana manao ne manao neky izy salama mbola vonatsara azy nandalo tery amin'ny akany zao ray vovao izy zao ianao de le vovao alefa bariano alefa baria ianao koa alefa baria zay de toy izy am'izay nesaka tonga eto ny ekipa ny galana zany Botsandriny eto de faly miaraba ny mpiaino radio RTG rehetra de faly miaraba anareo eto ihany koa de apita vaovao zany vaovao miaraka amin'ny carte makiny atongavanay da eto inona moa ny atao hoe carte maki ho tenen'ny andro eo ny momba ny carte maki rehefa avy eo fa ny ale vaovao be aloha ny resako misy tolotra vaovao zany miaraka amin'ny carte maki de io tolotra io de manakery ho an'ny mampiasa carte maki rehetrarehetra zany hoe efa client galana sy ho an'izay olona ho avy lina rehefa avy menao anay da miresaka eto rehefa avy eo de raha sendra tojo fahasahiranana raha sendra tojo fahasahiranana ny fiara hoentinao zany ka manana sy mampiasa carte maki ianao de afaka miantso ny finday de omeko numéro ny finday aotra telotelo enina dimy fa manao dépannage tsy andoavam-bola zany ny galana sy mipiara-miasa amin'ny galana zay raha ny miasa miaraka amin'ny vigie izy io zao tena alera vo ny dépannage ataonay zany de mibata an'le fiara hatramin'ny 2 tonnes zany hatramin'ny 3 tonnes azafady afaka misitina ihany koa raha ohatra ka mihoatra ny 3 tonnes hatramin'ny 4 tonnes le fiara raha sanatria an'izany sanatria aviko accident mahazo an'le fiara de afaka miambina an'le fiara le olona tonga eo zany manampy miambina de manampy manao constat ihany koa ny fepetra ahafahana misitraka an'io zany io tolotra mamepona io tsy maintsy mana carte maki zany le olona mazava ho azy de eo apelatana le carte maki ary indrindrindrindra nampiasainy tao anatin'ny 3 andro ny alohan'ny tsony zany le carte maki fa tsy vola elika maty zay mody mividy carte maki anginy izy de atsonina ry tara loatra izay de ao raha nahafantaran'iny fa niantsy 3 andro izy
verifienay ameny an'le larana ny numéro an'le carte de misy verifienay efa ny ampiasana le izy hoe tena niasa marina le carte de ny fepetra faharoa ny toerana misy an'le panina na le accident zany ao anatin'ny 100 kilometatra miala ny Tananarivo PK 0 amin'ny Tananarivo io na 100 kilometatra miala ny Antsirabe satria fa misy dépanneuse koa ny Antsirabe PK 0 ao Antsirabe na 100 kilometatra ihany koa miala ny Tamatavy PK 0 ao Tamatavy. Izay ny ambangovangony resaka carte maki de omeko any andry ny fitenenana. Iandry lazao am'izay le izy. Navy atao am'le carte maki. Eny tompoka misaotra betsaka nandray anay nareo de faly mamerina fiarabana. Inona moa natao hoe carte maki? Carte maki galana. Ny carte maki galana dia fomba iray zany ahafahan'ny mpanjifa mividy entana na service eny amin'ny tobin-tsoloka galana, eny amin'ny station galana zany izy io. Inona ny hoe entana eny amin'ny galana? Solika, lubrifiant, menaka moa zany de eo koa ny tsena supermaki, tsena botika moa zany. Io zany afaka ividiananao amin'ny alalan'le carte galana. Akoatr'izay koa misy koa ny service zay afaka asitranao am'le carte galana zany toy ny vidange, vulcan manamboatra pneu, ny resaka entretien madinidinika rehetra sy zavatra rehetra momba ny fiara zany. Zay moa zany no tolotra omena anareo carte galana io, carte maki io betsaka tokoa ny tombontsoa azonao ampiasaina amin'ny fampiasana anazy. Raha tsy teny fotsiny zahay hoe ny carte galana dia momba resaka sécurité zany de tsy voatery hitondra volela volantsona zany ianao fa io carte io fotsiny entinao carte maki galana io fotsiny entinao eny amin'ny tobin-tsoloka galana de afaka mividy zavatra eny ianao, afaka manao service eny ianao Fanontaniana. Ahoana fomba famahanana an'ireny? Famahanana azy zany misy moa le karazany carte anankiroa le carte privé. Tsy hoe arina kosa aloha e. Préciser kely misy karazany roa ny amanana ny carte ny station rehetrarehetra afaka mitondra lela-vola le olona de hoentiny carte de afanany eo amin'ny station omeny pompiste zany de ataontsika hoe atsofoka le pompiste ao anatin'le carte le lela-vola ny valeur an'le lela-vola mialatsiny am'le teny. De ny faharoa afaka alohany amin'ny galana ihany koa lay vola makany amin'ny bureau na galana afaka alohany ny bureau raha ohatra ka mazoto monsieur déplacé fa le anankiray teo zany amin'ny station zay andalovanao zany no mibempanao fa le faharoa alefany amin'ny galana ny vola de alefanay avy lavitra avy ao ampiasana le vola mitsofoka anatin'ny carte an'le client fa en tout cas zany izy fa le avy lavitra tapahako le anao oui le avy lavitra hoe ohatra hoe za tia Antsiranana ohatra ianao aty Antananarivo de hoe iny alefako aminao amin'ny alalan'ny monnaie le volako fa ampidiro karatra mety zany tena zay mihitsy zany hoe tsy manao déplacement izy tsy mitao déplacé mihitsy ianao na kely arany fa atsofoka ao anatin'ny carte anao à distance le izy de rehefa mandalo station ianao de atsofoka ao anatin'ny TPE le carte TPE ny anaran'le machine mampiasa anazy eny amin'ny station de miditra ao anatin'le carte any zay toerana nisy anao eraky Madagasikara ilay lela-vola ataontsika hoe lela-vola valeur an'le lela-vola miteny amin'le pompiste zany izy hoe misy vola ihany fa zay mihitsy zany hoe afaka atao distance zany zay fandefasabola zay anatin'le carte. Zay koa zany tena tombontsoa lehibe ray amin'ny fampiasana le carte maki de eo amin'le tombontsoa koa resanay eo amin'ny misy code PIN mantsy io carte io donc zany raha sendra very izy io na hoe misy zavatra de afaka bloquer simba de afaka bloquena de mandefa miantson'ny tompona andraikitra galana de afaka bloquena de le vola ao zany tsy hoe very akory fa afaka afindra récupérena moa zany amin'ny teny vahiny afindra le eo anatiny misy fantaniana vaninany fa tsy azo misaotra ny galana ny GR inona zany GERP am'le carte maki izy ty zany GERP zany misaotra ny GRP zany zay tsy fantatra izy misaotra ny galana ny alefa barea fotsiny de alefa barea ty aloha zay vao manoratra
de toizakely le tombotsoa ho an'ny orinasana mpanjara dia afaka misitraka afaka manao an'le carte makigalana koa zany a zay tombotsoa tena hoe azo am'le izy moa hoe afaka jerenao any amin'ny bureau any ampiasana ny transaction moa zany rehetrarehetra hoe afaka atao fotsiny reto ny zavatra nalaiko fomba ahoana misy interface zay moa zany amin'ny page web zany omeny galana misy login sy mot de passe omeny galana zay mihitsy zay mihitsy mandany be anontany le chauffeur za hoe ianao zao le bota de tsy chauffeur za zao aty atsiro mandidy nefa izy any tsirabe kai nakalana hitany eo hitany zany le tiry zaza koa zany 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 hoe tena andraso aloha le tia andraso aloha ohatray sao de tanière ty ataoko elaty le aza nisy bandy chauffeur anakiroa telo eniko miresaka ao ambadika eo de izy ala za le tsy iala on la tomobile ave le sy misy GPS le aza ohatrany tsy milay le sy le tsy mifampatoky tanzapeka le série azy ianao de zay mihitsy zany le izy hoe tena mpandrara moa mila an'izay ny orinasy mila an'izay zava-lehibe tena mila hoe inona no tena fanarima sécurité an'le fiara sy le carte sy fampiasana rehetra ny carburant sy ny zavatra rehetra angalana vola tsy azo angalana vola tompoko pompista tsy banko manko izy tsy azo angalana vola ka le volany tsy azo atakalo vola zany tsy azo anakalozam-bola zany tsy azo mihitsiny pompista atsy feo ty de tsy lasantsy ny alaiko fa inona me vola tsy atompoko de toy zakely eo koa moa zany afaka misafidy le carte zany afaka misafidy hoe fomba fampiasana anazy hoe fiara iza no ampiasana amin'ity carte ty ny ora ny toerana ohatrany hoe personnalisé zany personnalisé afaka ilaina 28 ihany ty carte ty fomba fitenay azy sur mesure zany hoe arakaraka le filan'le tompona fiara mihitsy no anamboaratsika an'le izy za zao rô mahana fiara 28 numéro azo soratana 28 ary tsy mamme misy pompiste raha tsy 28 mbola misy afaka atao ohatran'izay arany le ataontsika hoe tsy mamme pompiste raha motraka tsy 28 io fa ny anankiray asitsika ataontsika hoe tag ny anarany misy tag zay ohatra ny autocollant kely zay izy ho apetraksika am'le paraprise le fiara de misy mifakafantatra ilay tag sy ny TPE vao mandeha ny cartanao zany hoe sur mihitsy ianao eo amin'ny station ilay fiara vao afaka mandeha ny carte zany hoe alaina ny TPE de ohatry ny safosafo eo amin'ny fitaratra de safosafo eo amin'ny fitaratra de miteny le TPE izy io zay mihitsy reconnaître ny zany de mipasse vao miasa le carte tsisy afaka mipiraté fa mafy tsara inona piratena alio vakily le fitaratra entiny le zavatra iny raha entiny iny raha voatsoana le tag de tsy mandeha tsony le carte fa bloqué mihitsy iny fitaratra nge batainy mihitsy mandeha le marque carte grise mihitsy ny entiny mandeha de eo no ifatra amizay sisy any anana anazy faraparano ary ny resakitsika de io moa tsy voatanisy edoly na edoly eto ny hoe mana ny tombotsoan'ny le carte rehetrarehetra fa raha liana zany ianareo pieno sy mbola tsy mpanjifa ny karatra galana de manasa anareo zahay iantso ny larana 22 468 03 na 22 468 04 amin'ny io zany ny larana azonany galana na afaka manatona eny amin'ny Villa Pradon Atamena Foibe moa zany ao zany Foibe an galana manerana ny nosy misy daholo ny tombotsoka galana de farany afaka mandefa mailaka koa la carte maquis teny ray @galana.mg tsy maintsy misy mamaly foana zay raha vao mahazo mailaka avy amin'io adresse io eny are eny Andorana fotsy de misy ny écran géant zany anao mipetraka izy mipetraka eny eny akaiky ny commune Andorana eo amin'ny commune Andorana fotsy misy écran géant etsy amin'ny parvis misy écran géant ary dia manomboka amin'ny eniny eo dia ho foana tsikelikely ny fifamoivozana manantona ny parvis fa eo ny anaovana ny écran géant tsy mahazo mivarobarotra eo daholo solo le sy ny kolokolokolokolokoloko apoka io misotra betsaka anareo mena da tonga soa teto aminay ary dia faly mbola ifakahita aminareo indray mandrakana mampamanga mbola fanirina ihany ko zany dia ny
Plamina tsara ny aller-retour-tsika zany hoe tsika manao hypothèse be dia be tsika pakafy aloha ohatra anako zany aloha mazava ho azy fa mampitahotra azy ny Côte d'Ivoire zany fa ny mampitahotra mampatsara ny fijerena baolina za koa nefa manantena surprise mafinaritra satria le ekipa Barea-tsika motivé be foana le roa indrindra fa tsara be io kianjan'ny Alexandre Ouattara io Alassane Ouattara kianja Ouattara fa nampalelo le izy kianja faran'izay tsara tsisy mpijery aloha zany eo aloha zany tsara ny kianja tsara ho an'ny Côte d'Ivoire zay zatra milalao amin'ny Premier League sy amin'ny Ligue Italiana ny abetsany aloha misy any aloha ny any amin'ny Espagne sy ohatr'izany international kokory le rondreo raha ny club ambony be division 1 amin'ny firenena samihafa fa rehefa tsara koa ny kianja dia haindrira volavisonina koa mibrikabrika eo fa raha zany défense any Côte d'Ivoire zany tsy mahita vavy Paulin zany rehefa rapidité ka ny fahaizany Nicolas Dupuis ampiasan'izay zany no zavatra ho tadiavina zany hoe démarquage miaraka amin'ny vitesse ty hypothèse epetrako amintsika fotsiny antsika pakafy baolina rehefa mahazo roa metatra eo aloha vavy Paulin na lava sy ranjanana takininina ary ny bandy afrikana anankiray tsy mahazo anazy zay de rehefa aveo am'izay ny fahaizana jinjanjinjan'le baolina am'izay rehefa aveo mbola miresaka mivantana tompoko izay vetivety de mirary fandresena ho an'ny Barea zany isika mbola misy firinitra ao de asitsika hira alefa Barea Malagasy on est les champions oh Barea les champions inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Mifandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay marefa iny, zay manasa olona. Alasinainy karazana lavilaka misy masaboty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Pante Taxi be. Sondahana